tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lola Raharilala. Ovy aloha amin'ny Louise Ravelsoa, Fifi Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo, Mamy Arvony, mandrindra ra teknika, Aro, Mana Tontosa, Nanja, Razafindrakoto. Andro faharoa. Nandreraka kosa ny dia tsika roa zany androany a. Za zany tena reraka mihitsy a. Za aloha mba nahavidy an'ity poketra tsara be ity fa ndry tsy mba nividiny inona. Ka tsy manam-bola. Fa nafinahitra ihany aloha ny tety andreny botika sy grande surface ireny e. Ary ho ato amin'ity pizzeria ty ihany fetsika sindry. Atao mba hinana glasy aloha fa sady reraka amin'ny mafana e. Manam-bola kosa Estelle. Efa ohatrina ny poketra dia mbola hividy glasy aty amin'ny lafo be aty indray. Jerendry, iza mireto mitindry? Tsy samy tsara daholo ve ireo e. Ataovy amin'ity parfum vanille a. Tonga dia alona ny vola. Draso e. Tsy amitsono ny volako fa tiany aty. Mba hampioanika iny anjarako a. Ho aiko tindry Estelle. Ndry no nitarika taty dia meveriko fa iantoka. Eny anjara andriasa tsy voavidindry akory. Aza miteny mafy fa hierikerik ireo olona ireo. Aloha fa manaraka izany miaraka. Aloha avy. Merci. Dra tsy vetivety eo aloha ary. Tsy misy vola sao taty amiko tsy niaraka afa-baraka teto. Tiany anjarandry. Sady betsaka izy zany a. Tena arakaraka mividy amin'ny marina. Misaotra. Aza manao toy izany intsony amin'ny manaraka. Jereo aloha ny amidy vao mikomandy. Tsy nandoha vola nge nahakamoa fa tsy programako ny andoha vola aty e. Eny akia. Fa tena nafatyfaty ndrika amin'ilay fety tany aminareo iny aho. Hoy izy. Tako. Ny famaly be dada sy nenay fa nolazainy dada hoe neny hono ny raha hevitra tamiko tamin'iny. Gaty tia ny dadanareo amin'ny ohatra reny ndry. Tena tsy fantan'izany hoe reny ny lamody. Ka andro zareo tsy izay lamody rehetra akory dia tsy maintsy arahana fa izay manendrika sy montina ihany. Ka manendrika ngiry iny. Samy manana manendrika aminy aoko. Dia aza taitra ndry fa olona mitovitovy taona amin'ny dada sy nendry iny araka amindry. Izany no mitovy jery amin'ny zareo. Aza manosina ohatr'izany kosa ndry a. Ka tao lavitra sady ndriko. Tanora amin'izao manara-damaody sady miala vola. Fa ndriko hatramin'ny fialam-boly akory dia hiditra amin'ny tokantrano. Dada sy nenareo koa izany mifidy an'izay ho vady ndry. Tsy mandidy ny fiainako izany aty izy ireo fa manoro hevitra nga. Arindao ohatra fa lany ny glasy. Mba hampodra amin'ny friana fa hometiny indray. Atambatra amin'ilay fanampy ny vidina glasy. Mbola misy an'izany koa. Mba omeo volany ary neny fa tsy manana tsony a. Tsy manana tsony? Fa nividianandry zavatra nga reny tany amin'ireo omaly ireny. Mahakamo ahy Estelle indry neny ka. Fa nindraminy indray anga? Niaraka taminy afa nitady poketra izy. Dia nahita ary nividinina dia lafilafy ihany aza. Dia nitariany hinana glasy ary nevitra fa izy mividina farafaratsiny hoe samy miantoka ny azy. Ay, tsy nanam-bola tsony ve? Apahatelo ny tokony ho anjara no nananany dia nameniny azy ankoatra ny anjarako izay tsy tao anaty programako akory. Dia na ny firaodiny aza dia mbola nindraminy taty. Fa tsy maintsy mividiana be ony le poketra e. Nefa ndro hoe lafilafo. Fa nga tsy nisy moramora kokoa. Ka manararoatra hoy sao tsy ahazo tsony. Dia tokony tsy nividy glasy fa zany raha tsy nanana frais. Izany mihitsy. Ndry koa izy be moralina. Fa tonga any aminay foana rehefa manao autostop. Izany ve? Dia ahoana moa tsy hanomezako azy amin'izany. Fa nampitandremako fotsiny izy tsy hanapoka ohatr'izay tsony amin'ny sisa. Raha izany moa ndriny tsy manana frais tsony dia mety mandeha tongotra. Dia navelako idemerda tamin'ny glasiny teo izy fa za koa no voa amin'ny adalany eo. Tsy mety mihitsy izany toetra ataony izany a.
tokony ho tadiny foana fa ny mahasoa aloha vao mahafinaritra. Teto izao dia ny firehodina ny mahasoa, tokony isy foana lara-pahamehana. Izany mahazatra azy any an-tranony any angambako. Hitako mamaky antaratsy azy ny reniny. Vatandremo ihany ny fiarahana aminy rehefa liana, na mandry izy tsy hoe ariana akory. Vatandremo anefa mba tsy ho voasarika amin'ny tsy mety. Io adaladalana kely io ange raha tsy voatandrina dia mitatra. Tsy hoe tsy mahalala izay tokony ataony fa ny endry ihany no anarina. Ka izany mihitsy ny fampizarako amin'ny eny an'izay nitranga tany. Aza misy afenina neny mihitsy a. Izany no tsy anadonoko amin'ny fitondranam-bavaka anareo fa aizana ahafahana iray aman-dreny miaro anareo amin'izay ratsy sy loza rehetra any. Misaotra neny Rehefa avy eo ndry omeko vola fa mba jerijereo aloha sakafontsika e. Aza mbola anaty ran'reto fonondana sy drano mahatojo reto. Dia mbola metaka an'ireny izany neny? Ateriky fotsiny fa izy ihany mametaka azy e. Reny amin'eny reny ve ny drasy ny fononondako. Aleo apetraka eto am-pandriana eto fa apetako rehefa avy eo e. Alao eto ambony komodinao eto aloha. Sao variana eo anao dia voatsindro an'ireo dia sahala amin'ny tsy ny pasoana akory. Maninona mora mba apetaka ny eny azafady fa mbola sahirana. Inona koa izao manahirana anao eo fa inona ary ty lasa kamokamo ty e. Ka tsy hitako mihitsy rehefa nampindesina teto amin'ity boky tiako. Ay ve mianatra ianao e. No heveriko mijerijery sary fotsiny. Azafady a. Ao fa ataoko reto e. Ataovy ny ataonao. Misaotra neny tia kosa eny fa hitako ihany. Afema radio. Tiako be. Tena mandreraka vao hita. Aleo aloha ajanona kely fa rehefa avy eo indray tohizany. Ajanona kely tokoa aloha raha reraka e. Sady fisakafo sao dia avy mihinana ianao manandray e. Mihinana voankazo aloha mandra-pisakafo. Izay mihitsy izao ny ilaiko fa mahatsara ny fahasalamana izany. Fa tena mahaliana ary neny itony siansa miresaka ny momba ny tenan'ny olombelona itony. Raha mba ny olona rehetra moa no afaka nitadidy an'itony lesony itony. Aiza koa no avitan'ny olona rehetra an'izany. Fa fahalalana ankapobeny anga. Mahasoa mihitsy ny fananana fahalalana ankapobeny momba an'izany. Voapetaka ny eny sahady reto. Mahafinaritra ery izany lamba madio sy tsara pasoko izany ka. Fa mbola tadidiko ihany ary neny tamin'izaho natao asoavana fa tsy hidadany nanao azy nefa atao fa dokotera izy sa tsy mahay. Efa dokotera talohany nahatongavanareo menada izy fa tsy sa. Rehefa zanak'olon-kafa dia manao izy. Dia tamin'izaho le narary farany iny koa toa tsy izy no nikarakara Mbola natahotra koa izy. Le dokotera namany no nasainy namatatra anazy anao. Natahotra ve izy sao tsy ho avitra tsony Fa rehefa hitany fa sarotsarotra ny fandeha-javatra dia nirotsaka tsehatra izy. Gaga mantsy raha hidada no anary amin'ny sarotro izany ka. Tsy fomba n'izany e. Fatany foana koa nge hoe eto izy no tokony hiditra amin'izay e. Rehefa dokotera kosa aloha dia nareo avako sy ireo izay ho vady aman-janako tsy mba ataoko kitoto izany mihitsy. Tsy manao kitotony momba antsika izany izy fa raim-pianakaviana azo hitokiana amin'ny sarotra rehetra raha hidadanareo. Tena tsapaka aloha izany ry neny amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia izany no mahalasa saina hoe nahoana ny tsy izy ny nanao ny asoavako. Fa tena nijaly ange ary neny tamin'ireny efa saika maty angamba. Alana parasy koa ve dia afaty. Fa andao hidina amin'izay fa efa ho vita izay ny sakafo e. Ny voankazonao aza mbola tsy nohanina akory. Sery neny keliko Maxit Super App, lay appli akamabe amin'ny smartphone. Hitako daholo momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandefa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ninahy. Manaovatra anahy, téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahazo cadeau 1 giga any rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, evan'ilanao. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha,
fiangonana sy ny sisa misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ACM radio telomizato teboka efatra canal plus 336 antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona novantana ety amin'ny fobe toerany ACM radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Kely sisa dia ho vita ny sakafontsika dia naleoko namonjy anareo mianaka aty fa toa mafana ery izany resaka reo izany. Fa angamo tsy nianatra mahatojo io tato. Nianatra? Dia lazaindrivo zandray izany nandrebirebi tsy misy nianarany. Efa vita aloha nanahirana azy teo dia mba makaina izy. Ary toa ineny mamelatra ny lambany mahatojo. Mbola nanao zavatra re teo dia natony. Indriko be fialonana. Leo koa alamiko reto boky sy kaheko reto sao tsy haritry ny eny eo dia ataony dia ho bedin-drana bavy eo ndray ah. Fa tsy azoko mihitsy hoe dia mahay mianatra ao amin'izao korotan'izao ve ianao hoe maninona raha lahatra tsara eo nampifandimbiazana raisina aza. Enreriny eny fa hiezaka. Za kosa aloha tsy mba manao ohatr'izao e. Raha ho lasa mpandidy angamba zokiorina eny dia izy fitaovana adino any anatin'ny marary ihany. Aza manozona kosa ry faliana. Tsy henoko angandry le bedin'ny eny voaingana iny. Le nitantara le zavatra tonga andry tany am-pianarana. Eve en'lahy iny e. Dia mbola toratorany ihany izy nefa zavatra tokony ho any amin'ny doso no natao tany anaty kitapo. Sofa mbola tsy tonga tany am-pianarana. Ary inona koa ty mampanjombonjombona tapoka anao ry mahatojo. Lasa saina kely fotsiny aho hoe dia tena foy ianareo telo mianaka ve ary rehefa andaon'ny rainy sy ny reniny ary ny any abaviny ka ikambana amin'ny vadiny. No ay e. Za koa mba mieritreritra an'izany. Tena mahatamana loatra atao amin'ny dada sy neny. Nefa moa tsy maintsy mialehibe. Za vao saika hiteny hoe ho zaza eny foana ve. Dia tsy alahelo anay ve neny. Indrindra fa tia vavy tokana. Ny adidinay dia manabe. Manome izay sorehetra tokony ho anaroa toy ny fahasalamana, fahendrena, fahalalana. Izay tokony hoentina miady rehetra e. Dia miomana izany ry faliana fa rehefa feno ny bagazy dia efa handeha izay. Fa efa anohany ve izany ilay andaozana ny ray sy ny reny. Mahatojo angamba fa za mbola tsy a. Efa misy ihany fa mbola zasiny foko fotsiny mahalala azy. Mbola hoentiny eo an-tanan'ny tompo mba ho tanteraka raha araka ny sitrapony. Tsara rehefa manana fisainana toy izany. Ny fanontanian'ny faliana teo dia hoe tsy alahelo ve neny. Alahelo tokoa fa ny fivavahanay dia mba ho tojo ny olona sambatra anareo nareo. Ararao tokoa aloha dia mbola eto fa rehefa any dia mifamangivangy sisy. Efa vita izay ny sakafo. Ndao aloha nararoatra dia mbola afaka miara-misakafo e. Ampidino aky ny tongotry indrira Estela fa zakarina eo ambony seza eo a. Sady izay tamin'izay nenonay. Fa maninona koa akia? Io koa ve dia hanimba seza?
Zao foana ny fanaoko fa zao ny azoko eny. Ka izay be dia rehefa manao ohatr'izao indrindra fa ny antranon'olona ampidino eny ary manao mama ny faliana. Manahoana retsindry re Stella? Tsara. Manahoana ny Endry ihany? Efa ela koa izay tsy niona fa izaho mbola sahirana mihitsy. Ao ihany izy ka. Efa elinareo tsy niona? Malahelo mama ny faliana koa ngamba izy dia kisitina. Kisitina ahoana retsy? Indray fa nampiakariny Stella ny tongony. Saka hitany eny vao modina ampidininy aingana. Aleo eto aminareo roa eto namofa an'ireto tongolo reto e. Sa manelingelina anareo roa? Tsy manelingelina izany neny ka. Fa inona ho any mahakizitina ny Endry ry Stella? So dia mba marary ary izy. Matanja be iny ary iziko. Efa antitra koa ngamba e. Aizaka vao misy fahatarana atsasakadiny fahatongavanao dia hoe taiza ianao fa tena nampitebiteby. Ka izany mihitsy ny ray aman-dreny retsy a. Tsy mba mandromandro saina foana izany. Dia raha mba miteny hoe nahoana natao an'io ny laoka dia hoe io ny mahasalama. Nefa efa mankaleo ilay laokanay. Fa dia laoka mitovy foana nga mandritry ny herinandro. Tsy dia hoe mitovy foana fa matetika izay tsy mihinan-kena mihitsy ao anatin'ny iray andro. Nefa mba manam-bola ihany nefa tsy dia hoe mahantra akory. Ka izay kosa ngamba kiny fantany fa mahasoa ao anatin'ny fianarana nataony sy ny asana angeny momba ny sakafo mahavilona e. Ndry kosa ngamba kiny antaloatra. Ka mananjo ilaza izay mba tiako kosa kia. Ezaka na fitafiana anaovana asa dia voatsikera foana hoe sao ve reny ve dia nividiana ohatriny. Nefa angeky mamanareo ka mahafatifaty ery ny jery azy e. Dia tadiavindry ampitovy fitafy aminy azy zany. Tsy anosirany eky izy. Dia atao amin'ny laoka daholo ve reny tongolo gasy reny ry mama ny faliana. Ny atsy-poniko esoriko reny raha lasa any ambony loviako. Dia tsy mba ho tiandry izany ny sakafo aty aminay. Ndeha ho any an-dakozia aloha fa eo nareo roa. Efa nenareo mba miteny Endry amin'ny akanjo ndry e. Dia ilay ohatriny ahoana kiny tsy tiany? Saika izay anaovako rehetra kia. Izy iny koa ngamba efa voko fiainana dia toa tsy mba misy mahafinaritra azy mba mihitsy ka. Eza kosa kiny dia hoe tsy misy mahafinaritra azy fa ndry kosa mba masika fiteny. Sy indry marina no amin'ny toerako. Aizaka na ny sakafo aza dia tsy hanina daholo zao. Régime manolona voan'ny cancer ngamba kiny tiany arahanay a. Ka reny fitafiana anaovandry reny kosa aza mba tiany ihany koa. Tsy avelana anao an'ireny fa tsy rarahako akia. Zao daholo ihany anaovan'ny tanora dia tsy miteny intsony izy. Hitako fa tsy faly mihitsy aloha fa za ve dia tsy mananjo anao izay mba mahafaly aho. Dia mety malahelo anaty any angamba izy fa tsy te hiady amindry. Mila isan'andro azy izay miady foanako tsy miady ahoana. Hatramin'ny makiazy ampiasaina ve dia hoe tandremy sa ho simba eo ny tare dia anenina mandramaty. Dia reny lokom-bolondry reny izany tsy mampaninina azy satria toa tsy dia hanimba vola. Ndry ty marina. Tsy mifanaraka amin'ny lokon'ny tavantsika hony. Efa hain'Andriamanitra hony hoe zao lokom-bolo zao mifanaraka amin'ny hoditavanao. Tena mankaleo akia. Dia tsy dia miaraka matetika eny an-dalana izany nareo mianaka? Miaraka ka. Mba mananatra fotsiny hono izy fa za zana foana. Maika ery ary izy rehefa mahita mpiara-miasa aminy hoe ty ilay zanako. Sady amboarimboarina ery ilay voloko miloko iniko. Dia indry izany tsy milefitra mihitsy. Indraindray aho miafy rehefa hoe fiaonana miaraka amin'ireo ambonimbony ao ampiasanany. Na rehefa misy tiako angatahana aminy dia alamindamina ny fitady sady ahena ny ankositra. Tsy maintsy miaritra e. Izany koa ve kia dia hoe miaritra? Hitako. Ny manao no milamina sy tsy mitady zavatra ositra ve dia mampijaly indry. Ka lasa ohatra ny farahidiny ako. Fa manitra be ka izany laokanareo izany. Izany ary ny fofon'ilay tongolo gasy hoe tsy tindriko. Ngandry ity dia tsy mba mahandro sakafo e. Tsy dia passionko loatra ny mahandro. Sady na mba mahandro aho zaka tsy mampiasa an'ireny a. Ny zavatra tokony hahasalama indray izany no tsy tindry. Mariny ndry ora mba ho tia legioma maro loko raha izany. Natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lola Raharilala.
novy aloha amin'ny Louise Ravelso, Fifi, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, mamiavony, nandrindra raha teknika, aro, nana tontosa, Nanja raha Zafondrakoto. Mbola hitohy.